Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika rehefa koa malalatra hatry ity latsinainy faharoa ny volana aogositra ity dia faly manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika ry havana. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny taratasy faharoa nosoratan'i Paoly amin'ny Timoty faharoa toko faharoa Timoty faharoa toko faharoa andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharaika amby roapolo. Timoty faharoa toko faharoa andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izany zavatra izany no ampahatsiaroviny olona ka hanary mafy eo anatrehan'ny tompo mba tsy ady teny izy satria tsy mahasoa akory izany fa mamadika ny mpiaino mahasotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazahatoetra dia mpiasa tsy mahazo henatra mizara tsara ny tenin'ny fahamarinana fa alaviro ny fibedibedena foana fa mbola niloso amin'ny ara-tsy mpanahy ihany izy ireny ary ny teniny dia andany tahaka ny aretina miady isan'ireny Himeneo sy Fileto izay nany tamin'ny marina ka milaza fa efa lasa sahady ny fitsanganany maty dia mamadika ny finoan'ny sasany. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tompo-kase izao. Ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manohy ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao fa fanaka azo tany koa, ny sasany omem-boninahitra ary ny sasany lambaraka. Koa raha misy olona manadio ny tena no afaka amin'ireny dia ho fanaka omem-boninahitra izy efa no amasinina ka mahasoa ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Ray maso no manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny vasiambin'ny folo kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tompo-kase izao. Ny tompo mahalala ny azy ary aoka ny olona rehetra izay manohy ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Misy fanorenana roa reo izay tsindrin'i Paoly manokana tamin'ny Timoty, izay mpianany, zanany, mpitandrina, mpitondra fivavahana, mpitoro ny filazantsara. Misy fanorenana roa izy izay vao hisy tompo-kase mihitsy dia izao tompo mahalala ny azy ary izay rehetra manonona ny anarany izany tompo izany dia tokony hiala amin'ny ratsy. Fa inona ny dikan'ilay fanorenana anankiroa? Fanorenana inona ireo? Ireo fanorenana roa vao hisy tompo-kase ireo, inona ireo fanorenana roa ireo? Ary inona ny hevitra izany? Inona ny akon'izany? Inona ny dikan'izany? Inona koa ny mety ho lanjany azy? Raha toa ka jerena ny tokotany izay ifampiresahan'i Paoly amin'ny Timoty eto dia mikasika ny fampianarana. Mikasika ny fampianarana, mikasika ny fifandraisana amin'ny olona izay misy ady teny. Izany hoe Timoty dia tanora fanahy, fantatsika loatra, marefy Timoty. Kanefa Timoty ny rahainy Paoly solitena azy nandamina ny fiangonana maro samihafa tany Efesosy, tany amin'ny toerana maro samihafa, Korinto, dia saika naniraka any Timoty mandrakariva izy. Tsy dia mora akory ny manolo na ny misolo tena ny Paoly ry havako satria Paoly sady toteny ray aman-dreny, sady avaram-pianarana, manatsaina, endry, manana izay maha izy azy, manana ny fanajan'ny olona azy satria apôstôly izy. Ilay fiangonana maro ateo izy nanorina azy. Noho izany ny fankatoavan'ny olona ny Paoly tsy ho fankatoavan'ny olona ny Timoty mihitsy. Ny faneken'ny olona ny Paoly tsy ho faneken'ny olona ny Timoty mihitsy. Ary tena mpitondra taratasy mandrakariva Paoly ho an'ny fiangonana no hoe mba hajao Timoty, raisoiso tahaka ny andraisanareo ahy, ekeo ny teniny tahaka ny anekenareo ny teniko ihany. Dia nampitondra taratasy an'ny Timoty koa izy manao hoe ianao kosa dia aza vela isanao tsinotsinona anao noho ny atanoranao fa aoka ianao fianarana ho an'ny mino amin'ny zavatra rehetra. Ary dia eo zany rehefa amperinasy Timoty dia misy tokoa ny olona izay mandahateny miady hevitra amin'ny Timoty.
manazava teolojia, manazava filozofia, manazava fomba fisainana maro isan-karazany de manafatry Paoly ary hoe aza dia mandany ny fotoananao amin'ny ady teny ianao zay moa mety mpitranga mandrakariva amin'ny tanora manana lay hafanampo lay foga lay manana hafanampo lay toe-po-mbola mitratrefatreva lay toe-pana tsy anaiky resodoika ary dia nafarany Paoly Timoty manao hoe aza miditra am'zany resaka zany ianao aza miditra am'zany resaka ady hevitra fibedibedena foana resabe tsy mampandroso fa vao mainka ary zany mamadika ny sain'ny mpiaino na ny fiangonana zay miaino anao ny ady teny de tsy fomba ny fiangonana ny ady hoe iza ny mandresy zay nahazatra ny retorika grika satria ny grika de mandrakariva mampiady teny tenin'ny tolony hoe mampiady karaji fa tsy de karaji loatra fa mampiady tsy hay fiteny ihany fa hay fahalalana mihitsy ary dia hoy Paoly manao hoe ny fivavahana tsy zany ny fivavahana tsy ady teny ny toriteny tsy ady mpampianarana ny finoana tsy faiza mandahateny fa aza miditra am'zany lojika izany ianao mantsy Timoty fa avy alao zany hoany mamadika ny mpeno zany ary vao mainka mampiala azy amin'ny finoana azy ary dia eto ary Paoly dia nanazava tamin'ny Timoty zay lafiny zavatra zay de hoy Paoly hoe zao noho izy ry Timoty misy tombo-kase anankiroa reo misy tombo-kase anankiroa tokony ho fantatrao de izao ny tompo mahalala ny azy ary faharoa zay mianonona ny anaran'ny tompo aokizy hiala amin'ny ratsy de izany rehefa malala de izao ny tompo mahalala ny azy ka dia apetrao aminy ny fampianarana zany hoe ny tompo mahalala ny azy ka dia aza de lanina amin'ny ady teniny ny fampianarana ny herinao ny fahazavan-tsainao aza lanina amin'ny ady teny fa fantatry ny tompo nge ny azy fantatry ny tompo ianao zay mpandahateny fantatry ny tompo ianao mampianatra fantatry ny tompo koa ny mpiaino no zany aza mihevitra ianao fa amin'ny fotoana hanazavanao na andaharanao vao hiasan'ny tompo fa efa fantatry ny tompo sahady ny azy ary mazava rehavako zany teny zany ny tompo zany hoy Paoly de efa mahafantatra hoe iza ny fiangonana mahafantatra ny tompo hoe iza ny mino mahafantatra ny tompo mahafantatra ny hoe iza ny mino iza ny resy lahatra dia mampianatra ny Timoty zany manao hoe tsy voatery ny fahaizanao mandahateny ange ny mahatonga ny olona anaraka an'Andriamanitra tsy voatery koa ny mety ho fahavotsaavotsanao ny mety ho akivy anao tsy mety koa eritreritra manao ianao eritreritra manao hoe toa tsy nahy nandahateny ala na ianao mieritreritra hoe misy olona havanana ny fitenenana tahaka ny Hymeneo na Fileto zay voalaza eo ka eritreritra fa ho azony ihany na anaraka azy ny olona fiangonana tsia hoy Paoly fa ny tombo-kase de zao fantatry ny tompony azy ka na inona fampianarana reny na inona fampianaran-diso mety ho reny de izao fantatry ny tompony azy ndika zany zao rehavako malala satria fantatry ny tompony azy de zao ny tompo ihany no miaro ny finoan'ny olona ny tompo ihany no mampino ny olona ny famonjena nataon'ny Kristy de ity teny ity zany de teny fampaherezana ny Timoty mahatonga ny Timoty tsy ho kivy misy fotoana mantsy rehavako malala nge ny mpitory ny filazantsara mety ho kivy manoloana ny fahakelezan'ny fitaovana eo ampelantanana raha ohatra ka mijery ohatra ny hoe ny onjam-peo fotsiny dia mety eritreritra manao hoe na de ny onjam-peony ataontsika hoe ny radio-piangonana aza tsy mahalasa lavitra noho ny radion'ny finoana hafa nge ary na dia ataontsika hoe ny fahatanjahan'ny fitaovana ampiasain'ny fiangonana aza nge indraindray tsy asehaka akory zay mety ho fitaovana ampiasainy zao tontolo zao ny fahaiza manao ny fiangonana ny ataontsika hoe ny fitaovana ampiasain'ny fiangonana aza nge indraindray tsy de tena manahoana loatra mita amin'ny ampiasainy zao tontolo zao
de mety ikivy manao hoe ndry ty fantrana fiangonana ary mety ny farany hitatsaina ny mpitondra fivavahana aza mety tsy de rasa lavitra loatra mitamy zay mety ho farany hitatsaina ny hafa eo anivon'ny fiarahamonina ary io dia efa namparan' Jesosy manao hoe ny zanak'izao tontolo zao amy lafiny ohatran'ireny de marantsaina kokoa vanana kokoa fa mety ho tsotsotra kokoa aza ny mpitoro ny filazantsara na ara-pahalalana ndraindray amy lafiny-javatra sasany na mety ho malefaka kokoa aza amy toe-panahy mety mora tohina kokoa mety marefy kokoa aza amy toe-batana de mety eritreritra hoe to Jesosy atao tsy vitako zany Jesosy atao ohatran'ny tsy aresy izany ady hevitra izany a to avy de avy zany ady hevitra resahana momba ny fahafahana resahana momba ny fahalalana resahana momba ny politika to tsy afaka mahasehaka an'izany ny teolojian'ny fiangonana ndraindray raha tohatra ny mahatsiaro hoe marefy zahay ara-pitovana ara-pahalalana araka olona koa aza ndraindray de mahatsiaro hoe malemy de ny tompo ny mampahery an'ny Timote eto manao hoe aza miferinaina am'izany ianao aza varina amin'ny etoarany hitatsaina n'izao tontolo zao ianao ka ho kivy manao hoe ahoana ny fomba hiandrasako ny ondrin'Andriamanitra ahoana ny fomba hitandremako ny finoany mpino izay eo ambany fitandreman'ny fiangonana fa izao ny tompo mahalany azy mahafantatra ny ondrinao mahafantatra ny zanany tsy ny ondry tandremanao Andriamanitra de ny tompo mahalany azy ka afaka miaro ny finoan'ny fiangonana ny tompo zany hoe te hanitatra ny sain'ny Timoty izy tsy ho kivoka eritreritra fa ny fiezahany sain'olombelona na ny fahaiza-mandahatra na ny faharany hitatsaina na ny fitaovana no entina miaro ny finoan'ny fiangonana manoloana reo fibedibedena maro isan-karazany tsia fa izao Andriamanitra ihany no miaro ny fiangonana zay ny dikanteny hoe ny tompo mahalany azy Andriamanitra ihany no miaro ny fiangonana na inona fitavozavozany Timoty na inona tsy fahaizany Timoty mandahateny na inona fahavotsavutsany amin'ny manoloana ny faharany hitatsainy sy ny fahaizany teniny zao tontolo zao na inona fahaizan'ny olona mandahateny manoloana ny fahendren'olombelona manoloana ny fahatsorany fampiarahan'Andriamanitra de zao ny tompo ny miaro ny fiangonana ny tompo mahalany azy afaka malala tena fampaherezana atsika fiangonana mihitsy tokoa zany am'izao andro natsika izao maherisetra nge izy zao tontolo zao ry afaka malala ndraindray ny fiangonana ila tsy ahasehaka ndraindray ny fiangonana esona ndray aza ndraindray hitatsika zany amin'ny fiarahamonina efa be de be rehefa mijery orona tsara ianao na tantara io indrindrindra na film na nikiry io na mizehatra maro samihafa de ndraindray mahatsiaro ho esona ihany ny finoana vo eso ihany ny fiangonana indrindra raha teo koa betsaka ny fitavozavozan'ny fiangonana ao anatiny ao mety mifampikitrakitranao lay fiangonana mety mifanonkotsongony samy kristiana mety konofo ihany monompinoko fiangonana koa olombelona ihany ary de ndraindray maty esony zao tontolo zao mba manana tramiteninay amin'ny ohatr'izao nefa jerety ataonareo fiangonana ary de ndraindray ara voakina sy voalatsa ary ndraindray tsaraina mihitsy aza ny fiangonana tsy afaka andahateny amin'izay mety ho farany hitatsaina sy ny fitaovana maro isan-karazany ampiasainy zao tontolo zao tahaka ny ampiasainy Rimeneo sy Fileto de hoy ny tompo amin'ny fiangonana mahereza amin'ny Timoty mahereza amintsika mpino manoloana ny zany rehetra zany fa izao ny fehizoro na ny fiorenana na vato fiorenana fanorenana na koa ny tompo-kase de izao fantatry ny tompony fiangonany fantatry ny tompony azy de izy ny miaro ny azy na inona zavatsarotra na inona fantrika na inona harimotany zao tontolo zao de izao fantatry ny tompony azy fa faharoa hoy ny filazan'ny Timoty filazan'ny tompo Paoly tamin'ny Timoty de zao ny faharoa ozy ka tsy tokony ampifirinainanao ny olona rehetra zay manonona anaran'ny tompo iala amin'ny ratsy zay zany rehefa koa malala de io ndray de izao fantatry ny tompony azy fa izao koa apahafantary ry Timoty fa raha misy olona manonona ny anaran'ny tompo raha misy olona manonona ny anaran'ny tompo zany hoe misoratra milaza ny tena no kristianina na tononona ho kristianina de aoka izy ala amin'ny ratsy
zany hoe zay rehetra manonona ny anaran'ny tompo mitondra ny anaran'ny tompo ka tononona hoe kristianina de zao tsy fitaovan'ilay ratsy izy tsy fitaovan'ilay ratsy izy fa fitaovan'ny tsara izy ny mahafinaritra rehavako malala amin'ny lojikany jaona izay manakaiky be amin'ny lojikany timoty eto amin'ny taratasoan'ny timoty da izao hoe tsisy anelanelany mihitsy ino hoe tsisy anelanelany raha mamaky tsara ny soratro jaona isika hatrany amin'ny apokalipsy de mifanakaiky am'izay teolojia am'y paoly ampitaina amin'ny timoty eto de hoe karazan'olona roa ihany de zao na ny olona n'izao tontolo zao na ny olona an'Andriamanitra am' jaona de zay ary am'izay ko eto amin'ny teolojia am'y paoly amin'ny timoty ny hoe na ny olona an'ny tompo na ny olona tsy an'ny tompo na mainty izy na fotsy zay ihany tsy misy hoe gris tsy misy hoe volomparasy fa zao na izy mainty na izy fotsy lojika ray zay ihany na aotra na ray lojika binaire hoy nareo manao informatika na izy na tsisy zay ihany na eny na tsy de zay amin'ny apokalipsy de ny hoe zay ihany eto amin'ny jaona de zao na zanaky ny mazava na zanaky ny maizina tsisy anelanelany efa nytenenin'i Jesosy io na zay tsy manohitra de momba zay momba dia an' Jesosy no zany de zao lojika ray ihany ny olombelona zany de zao na izy an'ny tompo na izy tsy an'ny tompo ary rehefa an'ny tompo izy de manonona ny anaran'ny tompo de tokony ho tsy fitaovan'ilay ratsy na iza manonona ny anaran'ny tompo de tokony miala amy ratsy izy zany hoe izay rehetra manonona ny anaran'i Jesosy zay rehetra manonona ny anaran'Andriamanitra mitondra ny anarana hoe kristianina de zao tokony miala amy ratsy izy satria miala amy ratsy izy de zao fitaovan'Andriamanitra izy zavatra ataotsika hoe andry lehibe tokoa zany de avako malala ho an'ny fiangonana zaho manonona ny anaran'i Jesosy zaho tononona hoe kristianina ianao tononona hoe kristianina de zao fitaovan'ny tsara ianao fa tsy fitaovan'ny ratsy fitaovan'ny tsara isika fa tsy fitaovan'ny ratsy afatsika fitaovan'ny tsara dia tsy mahazo mampiala ny sasany amin'ny finoana miala am'izany fibedibedena foana miala am'izany rediredipomba isan-karazany rediredipitenenana isan-karazany mampiala ny olona amin'ny finoana de hoe paoly manao hoe roa ihany ange io ry timote manoloana ny fampianaran-diso manoloana ny fanamarina teny an'izao tontolo zao manoloana ny lafin-javatra maro samihafa zay mampanahiran-tsainanao ry timoty de zao ihany ny tadidio de zao voalohany aza manay ianao fa fantatry ny tompony azy ny faharoa de zao tezao ny olona hampahafantariny ny olona fa raha manonona ny anaran'ny tompo izy de amin'ny tompo no zany tokony hiala amy ratsy izy zay rehetra mivavaka zay le hoe manonona ny anaran'ny tompo ao zay rehetra mivavaka de tokony miala amy ratsy izy zay fotsiny ihany afako malalo manahoana amin'ny fiangonana misy kristianina sanatria mbola mivavaka nefa tsy miala amy ratsy tsy miala amy ratsy amy lafininina moa mbola mirona makany amin'ny Hyménéo sy Fileto makany amin'ny fampianaran-diso manao fitandro amy lafiny ara-pana sady makatsiny makaro sy ny sisa rehetra amy lafiny maro samihafa ry avako malalo hafatra apitain'ny tompo amitsika fiangonana am'izao fotoana efa manobinana sasaka mahery sahady zao ny taona pino ianao de zao aoka fitaovany tsara pino ianao de aoka fitaovana mitondra ny fahatsarana miala amin'ny ratsy zany hoe miataka amin'izay zavatra mety ho manimba izao tontolo zao manimba ny fiangonana manimba ny fiainanao manimba ny fiainan'ny hafa tompony avako malala ampaherentsika ary anafana ny fotsika ifikiratsika amin'Andriamanitra ivavakasika tompo misaotra anao zahay fa raharay tokoa zay velom-panahina amin'ny amafy ny fijoroana vavolombelona ndraindray manany amin'ny hoe tsy vitanay tompo ny mitandrina ny miandry ny fiangonanao am'izay sitraponao satria olombelona ihany zahay indrindra toatsapanay ho marefo zahay pino manoloana ny fitaovana ampiasain'izao tontolo zao ny fitaovana ampiasain'ny fiarahamonina ka de takona ny fahamasinanao ndraindray koa zay tompo
velom-panahina fa maro am'ireo kristianina zay hita eo amin'ny fiarahamonina maro aminay fiangonana no manonona ny anaranao nefa menjera ihany any amin'ny faharatsiny de mety mametra-panontania zay fiangonana vanim-potoana ankehitriny aiza ianao tompo inona andrasanay aminao tompo ndreto zahay mitalao amin'ny famindramponao sotra no izy amin'ny teny fampanantenana omenao zany fa fantatrao ny fiangonanao ianao ny miaro azy na inona fahasarotan-javatra na inona zavatra lalovan'ny fiangonanao de ny teninao milaza manamafy aminay fa miaro anay ianao ary fantatrao ny fiangonanao manazava aminay koa ianao tompo ny taonanay hiala amin'ny ratsy hiala amin'ny fisakaizana amin'izao tontolo zao de manapireno ampino isam-batan'olona manapireno ny fiangonanao mba adio fo iaina ny fahamasinanao vavak'izay ho an'ny sonda lehibe ny FJKM amin'ny fivoriana rehetra fandaminana ny tsiprieny hanjakan'ny fitiavanao ny fahamasinanao ny firaisan-kina ny fiombonana ho tazany zao rehetra fa manana anao ny fiangonanao ary ho tazany zay rehetra manana anao fa marina ny teninao fa fantatrao ny anao de mamehitraka ny fiainatsiravy amba amin'ny fahasoavanao zay Jesosy ho feno fifaliana indray ny herinandronay vaovao ao aminao Jesosy amen.